Fahameraham-panareo rehetra mpanaraka ny Canal News.net amin'izao fotoana iarahantsika izao. Ny horesantsika androany dia momba ny spiruline sy ny allergie indray. Dia fa nahoana moa ny resaka allergie tsika satria amin'izao vaninandro ny orana izao dia mpongatra sy hongatra daholo ny allergie, ny olona allergique na amin'ny alalan'ny vatana mangididy io na amin'ny alalan'ny serlava na amin'ny alalan'ny sinusite na amin'ny alalan'ny asemporana sy ny asthme na amin'ny alalan'ny kibo lasa marary lava zany fitrangana allergie daholo zany rehetrarehetra zany. Dia ny resahako voalohany dia hoe inona zany allergie zany inona no dikany allergie dia ahoana ny tokony atao mba hanasitranana ny allergie satria zavatra mamosampona mahatonga fahafatesana ny allergie zany raha tsy voatsapy tsara. Ny allergie dia réaction en organisme, réaction immunitaire io zany hoe ny hery fiarovana misy réaction amin'ny zavatra anankiray tsy tian'ilay vatana, misy fihetsika asehony zany anehoany ny tsy fitiavany an'iny zavatra anankiray iny. Isika rehetra moa mahalala ny hoe inona avy ny zavatra mety mampallergique ny olona, ny sasany reny hazan-dranomasina reny, sasany fofon-dranomasina fofon-dranomanitra fotsiny dia ny sasany fofona savoka, ny sasany acarien ao an-trano, sasany le pollution fotsiny isan-karazany reny zavatra le tsy zaka reny lazaina hoe allergène ny anaran'ireny. Dia rehefa tonga ao vatana le allergène dia misy réaction le vatana anehoany hoe za tsy ilaina ampidikidirana an'io intsony, dia mampiseho fihetsika izy zany dia na izy asiana ohatrany mandrotsirotsy reny histamine, mamoaka histamine zany le vatana dia lasa ohatran'ny mandrotsirotsy le hoditry le olona, na izy avy dia mangididy be fotsiny ny orony mihevonevona voasery be, na izy avy dia mitsorotsory ranomaso ny maso na koa sasany avy dia sepotra be fotsiny izao, na sasany avy dia kenda fotsiny tsy avy miaina, isan-karazany moa ny fitrangany. Dia ireo zavatra rehetra ireo samy mitondra fahafatesana daholo raha tsy voatsabo ara-dalàna. Ny tena mahafaty olona betsaka moa eran'izao tontolo izao fa tsy eto amintsika ihany amin'izay allergie izay dia œdème de quinque zany œdème de quinque zany tsentsina ny aty amin'ny lalan-drivotra aty rehefa mandeha ilay allergie iny. Dia ny faharoa dia ny asthme zany, ny asthme allergique, sepotra ao ilay olona dia mahasepotra ny olona amin'ny asthme allergique moa dia mikaikona ilay lalan-drivotra zany dia tsisy rivotra tafiditra intsony sady tsisy tafivoaka dia asphyxie ilay olona. Dia io allergie io arak'izay lazaiko teo izay réaction immunitaire, resaka hery fiarovana amin'ny des règles vatan'ilay olona, ny zavatra ataony tsy araka ny tokony ho izy, manaonao foana zany le vatan'ilay olona. Au lieu dia mamorona IgM na IgG zay izy rehefa misy zavatra tsy tiany makany iarovany tena dia mamorona IgE be dia be izy. IgE ny anaran'ilay anticorps tsy tokony foroniny nefa foroniny be dia be. Misy koa zavatra tsy tokony hamoronana anticorps mihitsy rehefa tonga ao vatana dia nefany le vatan'ilay olona allergique mamorona anticorps. Dia ny anticorps foroniny IgE foana ny anaran'ilay anticorps foroniny olona allergique io. Dia IgE io mandeha makany amin'izay globule blanc lazaina lymphocyte zay, dia makany amin'izay dia rehefa tonga miraikitra amin'izay izy miraikitra amin'izay ny fanamboaran'ilay vatana n'ilay atao hoe histamine. Dia izay mahatonga ny hoe antihistaminique no mihinana antihistaminique rehefa allergique neutralisena zany hoe anafoanana n'ilay mety ho asany histamine ao amin'ny vatana. Reny histamine reny zany mahatonga an'ireny zavatra tantarainy reny teo reny hoe mangididy, mivonto, mihevonevona, lasa misy ranomaso be dia be milatsaka, lasa sepotra, manao misy crise d'asthme
dia ny finanana antiallergique antihistaminique nefany a dia tsy manakana an'le fiforonan'le anticorps sampona zany zany hoe zany amin'izao fotoana zao a azo asaina hoe tsy mbola nahita le zanak'olombelona médicament anakanana nyty vatana ty ny dérègle ty tsy amorona ireo zavatra sampony ireo fa ny zavatra hita nefany dia misy ny atao hoe vaccin ny vaccin indray a dia avy de sensibilisation filaza azy mitady zany le dokotera zavatra anankiray mampallergique an'le olona rehefa hitany iny a dia afaka anaovana vaccin iny dia tsy allergique amin'iny intsony izy le zavatra izay nefany a misy limitiny satria le zavatra fikarohana tsy mahita ny zavatra rehetra mampallergique ny olona ray ohatra hoe any anatin'le bilan zao efa misy bilan any efa mipetraka any amin'ny laboratoire any a hoe rehefa anao bilan n'allergie dia reto daholo ny zavatra tadiavina allergie amin'ny atody allergie amin'ny farine allergie amin'ny acarien allergie dia misy liste fa iny liste iny amin'izao vaninandro hainantsika zao tsy ampy ampahazato ny zavatra mahallergique ny olona a partir an'iny nefany a no anaovana an'le vaccin zany amin'izao a tsy mahavahan'le olana amin'ny allergie dia mikaroka moa nahita hoe ny spiruline manana effet anti-allergique matanjaka manana effet anti-inflammatoire satria rehefa mandeha ny allergie dia misy inflammation ihany koa ny vatan'le olona manana action anti-inflammatoire noho izay anton'izay mahatonga ny spiruline manana anjara toerana angezabe amin'ny fitsaboana ny allergie rehetra zany na allergie rhinite allergique io a na sinusite io a na asthme io a na urticaire io a na œdème dia mazava ho azy ihany koa zany a io hery fiarovana amin'ny dérègle io a rehefa mahazo spiruline vatan'le olona dia lasa miverina amin'ny laoniny le izy moa ambarako eto fa tsy ny finanana spiruline rery ny mampiverina ny laoniny an'izay vatana amin'ny dérègle manondrana zay fa ny finanana sakafo be otrikaina ohatra ny voankazo isan-karazany a indrindra io citron io ny finanana légume manta misy andreo otrikaina isan-karazany zany rehetra zany dia mahatsara ny hery fiarovana daholo fa sao dia hoe rehefa tsy mahita spiruline dia tsy hatsara le izy non fa tsara kokoa raha zavatra maromaro zany a mitambatra amerenana ny laoniny an'izay dia veriko indray a ny sakafo be otrikaina be voankazo zany a sy be légume manta ampiarahana amin'le spiruline dia manao sport manao fanatanjahantena zany satria raha vao tsy amin'ny fanatanjahantena koa vatana dia mora amin'ny dérègle io dia zay rehetrarehetra zay zany a no ambaratsika mba hiarovantsika tena aloha voalohany a tsy ho ivadika allergique raha ohatra ka mbola tsisy allergie raha efa allergique raha teo tsika dia ilaina zay mba hasitrana ny allergie io betsaka ny dradradratra hoe zany allergie zany zavatra tsy mety sitraniny zany diso zany amin'le fahalalana teo aloha angamba ny mety hoe tsy mety sitranina ny allergie fa raha zany fahalalana lazaiko zany a no ampiarina mety sitranina soamantsara io fa miankana amin'ny fahavononan'le olona ihany koa moa zany anova ny fomba fiainany manontolo anova ny fomba fisakafo anova ny fiainany lasa hoe manao sport manao fanatanjahantena mazoto hihinana satria ny ficosianina ao anatin'ny spiruline no manana le effet anti-allergique sy anti-inflammatoire fa tsy le vitamine be dia be ao aminy fotsiny raha ohatra koa zany misy olona anankiray mihinana spiruline betsaka koa ny chance hasitrana azy zany amin'ireo karazana allergie zay ny tanysaina reny dia izay indray ny azony zaraina taminareo androany a inona fa hitondra soa antsika mianakafy izay resadresaka izay veloma tompoko